Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akira Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaingo ny ao amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akira Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akira Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaingo ny ao amin'ny vadiny. Vavaka isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akira Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alleluia. Dia amin'ny firenena lehibe indray raha tsy nampambolany anantsika amin'izao fotoana izao falibe indray tena komena aminao eto androany dia manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy isa-tokantrano isambatan'olona. Miarahaba antsika rehetrarehetra tonga soma tsara atao anatin'izao fandaharantsika izao dia manasanao mba hahatratramin'ny farany. Raha androany fa tonga miaraka aminay dia tena aminao tsika sendrasendra kory izao atokavanao eto izao fa tena misy raharaha ilan'ny tompo anao. Alleluia. Tonga soa daholo tsika rehetra ifampiarahabotsika rehefa dia zara-tsodrano fa andao melo an'ny zavatra rehetra andao tsika hivavaka ametraka amin'ny fotoantsika ampirantanan'Andriamanitra manapa-tonga ny rehetrarehetra izay miditra ao dia andao atombotsika amin'ny vavaka irahantsika amin'ny navatsika Marie Hortensine ity fotoana ity. Thank Jesosy ary mba Marie Hortensine anao ny fitenenana. Alleluia, makasitraka pasteur anome fitenenana. Tahin Jesosy pasteur menakavy, tahin Jesosy atsika rehetra mifanaraka amin'ny vavaka fiambenana izao. Mbola hiary vavaka atsika ny mahatsika ny fotoana. Ary Jehovah Andriamanitra rainezina an-danitra, mbola faly misaotra sy midera mankalaza anazy. Misaotra anahy ny fitantananao any sy mimbinanao any anatrana izao alina mangina izao. Misaotra anao Andriamanitra mba tafivory eto izahay mianakavy Jesosy andry teninao Jesosy ndray nefa afatrao Andriamanitra. Ary ndray tompo izay mpiromponazy tondra ny afatra sy nambara ny teninao Andriamanitra. Anaty Jesosy ampitenin'ny lerany Jesosy. Tsy famela bilarana izay ataon'ny pasteur Andriamanitra. Oko mba ho latsaka ampona tsiray ariko mba fampianarana ho anay Andriamanitra izay teny ety ny mpanomponay eto Andriamanitra talonika ny fonay Andriamanitra anyreny ny teninao Andriamanitra. Azo velana midisany tsara zahay Andriamanitra. Talonika ny fonay Andriamanitra ny teninao. Ary ndray tompo izay fitaovy ahentinay eto Andriamanitra. Rakofondrana mahia Andriamanitra. Ny koneksina tsirairay avy, rakofondrana mahery Andriamanitra. Aza velana ho tapatapoka ny koneksiony. Mandra-paha ifitany izao vavaka fiambenana izao Andriamanitra. Rakofondrana mahery Jesosy. Raha misy tsy mety tsy fanaraka ny sitraponà Jesosy nataonay ifonana sy bebanay aminao zany. Mandrafo aminao Jesosy, mamela ny heliko diova mirana mahery zahay Andriamanitra. Sasa madio zahay Andriamanitra. Ary ny asan'ny diavotsy sy ny satana dia aza velana anjaka Andriamanitra.
didina soroany amin'ny rano mahery dorany amina fanamasina nafasina lali ny toerany fikasangan'ny azan'ny tsy nankery tsy nampahefana amin'ity fandarana ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sabata no andidina sy androany anesan'ny devoly satana rehetra. Andre tompo ny mpanomponazy hitondra amin'ny vafoka firenena Andriamanitro mba aoka mba hipaka ny firenenanay Jesosy, mba ialany ny asany maizina Andriamanitro ny firenenanay Jesosy. Jereo Jesosy ny firenenanay Andriamanitro, anjaka ny asany maizina, ny asany maizina Jesosy ny firenenanay Jesosy. Andriamanitro mahay ny zavatra rehetra, iana tompony fahefana ny zavatra rehetra anazy. Fa tianay anazy sary tianay anazy Jesosy. Ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra. Halleluia. Amen. Halleluia. Mankasitraka ny nanao ranavavy Hortensina, Marie Hortensina tanata izay bavaka nentinao izay dia Jesosy amaly fity dia mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo ranavavy Hortensina. Zavisika hihira anankiray tsika. Halleluia. Andao aloha tsika hizaratsodrano zaratsodrano aloha tsika dia raiso aratsodrano dia avy tsika ifampiarahana dia avy tsika hihira sy tsodravom-belona. Ao amin'ny bokin'ny Salamo fahaefatra amby valopolo no tsodranotsika no andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafito. Salamo fahaefatra amby valopolo andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafito no tsodrano tobotratsika androany. Izay vaky zao amin'ny ran'i Jesosy, sambatra izay olona manan-kery avy aminao ao amponin'ny lalana, fa tsy lalàna akory lalana. Raha mandeha mamaky ny loha sabaka izy dia ataony misy loharano zany, ary ny loha orana manaro-pitahiana azy. Miampy eren'ny mpandehanana izy, samy miseho anatrehan'Andriamanitra ny ziona izy rehetra. Halleluia. Amen. Naveriko. Sambatra izay olona manan-kery avy aminao ao amponin'ny lalana. Raha mandeha mamaky ny loha sabaka izy, ilay loha sabaka io dia dikany loha sabaka dia hoe loha sa fitomanina. Raha mandalo zany ianao amin'izao fotoana izao zavatra tena mety mampitomany sy mety mampareradreraka ny fonao, mampalahelohelo anao dia hoy ny ten'Andriamanitra ataony misy loharano zany ary ny loha orana manaro-pitahiana azy. Halleluia. Sady misy loharano zany ny tonga ny loha orana. Amen. Ary dia zao hiampy eren'ny mpandehanana izy zany arakaraky ny andehanany, tsy voame manavesatra azy fa voame hanampy ery azy. Samy miseho anatrehan'Andriamanitra ny ziona izy rehetra. Mety samihafa ny lalana, sasany mandeha roplanina, sasany mandeha sambo, sasany mandeha tomobile, fa ho an'Andriamanitra eo anatrehan'Andriamanitra ny ziona daholo isika rehetrarehetra. Tahiny tompontsika rehetra. Marie Hortensina, Mielso, Tongasoa, Arabie Saoudite, Hortensina Koweïty, Tongasoa ihany koa Kikirandrinasolo Madagasikara, Zanasoa Sylvie Koweïty, Tongasoa Rosemina France, Sandola Koweïty, Mampionina France, Thierry Albenza France, Marie-Jo États-Unis, Eric Arac France, dia tahiny Jesosy Bersava Koweïty, Jesosy Noery Koweïty, Berselina France, Jesosy Mpandresy Madagasikara, Jesosy Noery Koweïty, Sandola Koweïty, Tongasoa Aingon'irin'Andrinasolo France, dia Bersava Koweïty, toy Jesosy manakizay Allemagne, dia tahiny Jesosy ihany koa Côte-d'Anila Belzika, Tongasoa ihany koa Artisanat de Madagasikara France, tahiny tompo Marina Tiana Canada, Itody Raonso France, Asan'ny Apôstôly Madagasikara, Tongasoa faly be mahita anareo dia maherezatra ny hatrany ry izy mianakavy. Andao ary tsika hiheroherotsika. Zatsika no antireteo mba tantano hitantana anao amin'ny tanana-kavanan'ny fahamarinany Andriamanitra dia hitsoravolombelo tsika. Inona no azonao ambary, inona ny azonao mba hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra androany. Ny nahy manokana dia izao misy zavatra nampaly be anazy hariva teo. Nisy zavatra izay taratasy momba ny fiarakodia, spesiala momba ny fiarakodia
Izy io dia ny olona mpivarotra tômôbilina rehetra ka ara-panjakana zany ara-dalàna, mijoro ara-dalàna, dia afaka mangataka ny taratasy spesialy io. Dia mba nanao fangatahana efa elaela ihany nangatahana izy fa voninahitra n'Andriamanitra fa tonga tao anaty boîte aux lettres ny hariva teo ilay taratasy. Faly be mihitsy satria manokatra manatsara ny fomba fiasa amin'ny asa izay mba ataony, asa kely vadin'asa kely ataony ato an-tokantrano ilay izy dia feno fifaliana hoe tonga ilay izy. Fa raha manarakaraka an'izany dia zao tiako ravina misy mba endrika fitahian'Andriamanitra mahafinaritra be aminay. Nareo mahafantatra gitan? Ny gitan dia olona tsy dia manana ahoana zany tsy dia manana fiaviana ry zareo ary tsy dia manana fiavarana ihany koa angamba satria tsy olona tsy manana toerana fixe, tsy manana tanàna itoerana fixe fa mifindrafindra amin'ny alalan'ireny karavanina sy ny sisa ireny. Ny gitan dia olona somary atahoran'ny olona izy aty ary be dia be mihitsy ny olona tsy tia mifandray amin'ny zareo ireny satria somary hafahafa izay ary malaza ratsom-pangalatra sy ny sisa zany ry zareo ireny. Ary misy fotoana ary aty amintsika aty ny polisy tsy sahy miditra amina camp-na gitan zany mihitsy satria na dia fantatrareo misy tômôbily halatra ohatra sanatria dia tsy sahy miditra any ny polisy fa tena ohatran'ny hoe azo lazaina hoe olona maditra sy olona tena mahery sitra zany ny gitan. Fa ny zavatra tena mba mahafinaritra anay rehefa namalala dia zao izahay dia mifandray amin'izy ireny. Tsy mampaninona anay mihitsy ny mifandray amin'izy ireny ary ny tena marina ary ny tena mahavariana hozy nareo rehefa mifandray amin'izy ireny zay dia zareo ireny nefa rehefa tena zay zany zavatra tsy takatry ny olona. Izy ireny rehefa akekezina zareo zany ohatra hoe menamenatra izy rehefa miteny anazy hoe mandainga izy indraindray hoe fo fanontany rehefa mba mihoana hoe inona ny origine nareo dia tsika zao tsy menatra tonga teny hoe malagasy zay dia zareo mandaingandainga kely zay lazainy fa tsy mandainga zany tsy tia fantatra hoe gitan. Fa rehefa nandeha zay dia misy fotoana tsy indray mandeha, tsy indroa, tsy intelo fa tafahoana ao anatin'ny tontolon'izy ireny zay dia voninahitra n'Andriamanitra fa voariva teo zao zay dia misy olona tonga dia naka tômôbilina teo aminay teo dia tonga dia fantatra hoe ry zareo fa izy tsy miteny anao mihitsy hoe iza fa dia tena mahafinaritra. Ary zareo rehefa raisinao ka mifandray amin'ireo ary zareo koa olona misy sokajin-jareo mivavaka mahafantatra ireny gitan ireny mandeha amin'ireny karavana ireny zao dia manao tafika masina dia mandeha mitory-teny dia variana be fa misy pasteur ao amin'ireny dia misy diakônina dia mandeha mitory-teny zareo mandeha amin'ireny karavana ireny. Indraindray masina olona tonga dia afo mihitsy fijeriny voamena izay dia hoe ratsy tsy azo generalisena ohatr' izay izy fa tena tserika vandana dia kary fa misy mahafinaritra. Ny tsoko avimbela amin'izay dia zao hoe zay tsy matahotra mifandray amin'izy ireny ary tena misy amin'ireny tena namanay fa rehefa manao zavatra amindry zareo dia izy koa tena manao an'izy ampitiavana be. Dia ohatrany hoe rehefa manao zany sendra mifandray amin'ireo tsy mihafahafa aminy dia ohatrany hoe mahafaly be an'zareo zany hoe ohatrany hoe tsy misy zatra an'izay zareo dia tonga dia mahafinaritra ny fifandraisana ary izany mba hijoroako avimbelona aminareo hoe tsika raha teo dia efa nataon'Andriamanitra ampianarin'Andriamanitra hifandray amin'ny olona rehetra. Halleloia. Dia afantatra zareo hoe pasteur, halleloia, miarabany dia ohatra tsy dia mahay miteny vazaha hoe io pasteur dia misy fotoana miditra any amin'ny camp-ndry zareo ireny, miditra anatin'ny camp-ndry zareo ireny mandeha eny mahafinaritra ilay izy. Ny tiako tenenareo zany hoe mety tsy tonga tany anaty tranon'olon-kafa mpivarotra tômôbilina ireny satria mety vao mahita ny olona dia mety tsy sahy mampiditra ireny an-trano fa izay tena miditra ato tokantrano dia fitahiana ho anay. Halleloia. Fitahiana mety tsy azon'ny olona any satria lavon'ny olona fa tonga eto aminay teny vitôbila taminay teo izy hariva teo dia tena nahafinaritra voninahitra n'Andriamanitra zany hoe fitahian'Andriamanitra zao izay zay koa zany anatin'ny vision avimbelona tena lafo fitahian'Andriamanitra indray ho azon'ny voninahitra. Izay izy zay avimbelona aminareo andaorantsika eno hira dia ataontsika tiry ity dia rehefa ataontsika tiry ity dia nareo afaka manohitra fitsondrava avimbelona dia vakiko dimy na enina ihany no vakiko dia hanomboka ny tory-tenitsika izay rahantsika amin'ny ravaka-maheno soa. Homaky maniara ny baiboly maka toerana tsara mieno hira dia manohitra fitsondrava avimbelona
Tiyan turtet.
Halleloia. Tena matoritory ny foa. Tena anisan'ira tena mahafinaritra mahakasika ny menakavy kely ny rinika dia mino fomba nakasika anao soa hoe tario amin'ny lalan'ny fahamarinanao Andriamanitra tatano hiditra amin'ny fahamarinanao. Halleloia. Ohatra tsika hamaky fijona vavolombelona raha mety aminao. Halleloia. Tombontsika eo amin'ny ranambavitsika Erika. Andao aloha tombontsika amin'ny Zokiama fa soratsika vakitsika sy ny Zokiama tsy voasoratra ao anatiny ao fa ty amin'ny MP izy nanoatra ny antony manokana. Dia zao zany fijona vavolombelona hoe voninahitry n'Andriamanitra fa ny teny azo ny zanany hoe mety amin'izay hoe mamoramba manambady fahaly be eo ny Zokiama. Misaotra ny Jesosy fa tsy mba zazana ditra izy ary misaotra ny tongova mahita fity foana amin'ny patron izy tsy naheno aretina naloza voninahitra ho an'i Jesosy izany. Halleloia. Dia hotahin'ny tompo hatrany anie ny ankonanao Zokiama dia tahin'ny tompo sika rehetrarehetra. Hoy izy Erika hoe halleloia direct Jesosy fa mbola nomeny tombonandro izay menakavy kely sady narovana izay menakavy no nandrotsahany fahasoavany. Halleloia. Tsara Jesosy. Sady miaraba anareo ihany tahin'ny tompo koa mahira fiovana Koweït. Atsasika patisi tonga soa. Jesosy mpandresy tonga soa. Andrinay Suzana dia Jesosy fa nisy examen valy androany dia nahazonao tsara. Halleloia. Voninahitra dia averina amin'Andriamanitra rery ihany. Halleloia. Amen. Tahin'i Jesosy ihany koa Soameva France, Nasimi Koweït, Kodanila. Halleloia. Tonga soa Kodanila Belzika. Misaotra Jesosy malalo fa mbola nomenao tombonandro sy fahavelomana sy fahasalamana ary fahasalamana feno fitahiana hatrany dia raiko mandrakariva Jesosy dia voninahitra ho azy rery ihany. Halleloia. Amen. Ny tontolo androko androany hoy tojo dia isaorako an'i Jesosy fa tsy miasa zana-pitso sy afaka pitso dia mba afaka akaina sy ampitombony ara-panandro. Halleloia. Dia ny Jesosy fa lamina be koa ny asa mandrara rehetra androany dia isaorako Jesosy fa nalovana ny menakavy kely. Halleloia. Amen. Isaoran'Andriamanitra hoe maharaty anao fa mbola velonaina afaka manaraka fandarana. Halleloia. Amen. Tahin'i Jesosy isika rehetrarehetra. Farany vakiko farany dia raiko Jesosy hoe tody rahony soa fa nomeny tombonandro sy fahasoavana daholo izay menakavy voninahitra ho azy rery ihany. Misaotra ny Zokitoto tamin'ny fijona vavolombelona. Tahin'ny tompontsika rehetrarehetra. Izay ary no ela. Halleloia. Hita zavatra antsika amin'ny toriteny toriteny izay hoentin'ny ranabavitsika maheno soa. Halleloia. Ny ana maheno soa nitondratsika anatin'ny toriteny rehefa asikely aloha ilay j'adore azafady fa mitady-tapaka ny fandarantsika. Ingavy antsika rehefa asikely ilay j'adore fa mitady-tapaka ny fandarantsika izany. Ndao ary ampirandrosotsika avy hatrany ary ranabavitsika ny ana maheno soa hitondratsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra raiso ny baibolinao dia rehefa avy eo vita ny toriteniny dia miverina eto ny tenako mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Rehefa asikely izy atao zafady fa tsy mitady-tapaka ny fandarana zafady indrindra. Ndao rehefa ndrotsika ary ranabavitsika ny ana maheno soa. Halleloia. Hitondratsika ao anatin'ny toriteny dia miditra famelabelanantsika ao aoriana izay. Tain'i Jesosy ny ana maheno soa hanao ny fitenenana. Mankasitraka pasteur nanome fitenenana tahin'ny tompo pasteur nao sy ny ankonanao ary ny fiadanan'ny tompo no ombantsika tsirairay avy izay manaraka izao vaka fiambenana izao. Halleloia. Ankafana lehibe ry havana nizarako amintsika ny tenin'Andriamanitra androany ka raisy ny baibolinao. Zareo amin'ny Jaona 2:7-7 Jaona 2:7-7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe hoy Simona Petera taminy andeha hanarato aho, hoy ireo taminy andeha hiaraka aminao koa izahay. Dia nandeha izy ka niditra tsambo kely
Ary tamin'iny alina iny dia tsy nahazo na inona na inona akory izy. Ary noho nefa nazava ratsy ny andro dia nitsangana teo amoron-dranomasina Jesosy. Kanefa tsy fantatry ny mpianatra hoe Jesosy izany. Dia hoy Jesosy taminy, anaka, manan-kanina va ianareo? Dia namaly azy hoe izy tsia. Ary hoy izy taminy, alatsao eo amin'ny sisiny ankavanana ny sambo kely, alatsao eo amin'ny sisiny ankavanana ny sambo kely ny aratonareo, dia azo ianareo. Koa dia nalatsan'izany ka tsy zakany nakarina noho ny abetsahany azy andrano. Ary hoy ny mpianatra izay tian'i Jesosy tamin'ny Petera, ny tompo iry. Aleloia. Tenin'Andriamanitra mankahery ry havana. Mankahery satria manambara ny fitsangana fandresena ny fahafatesana. Manambara ny tsanganan'i Jesosy ho velona, manambara ny fisehoan'i Jesosy amin'ny mpianatra. Aleloia. Ny soramandry dia mivaky toy izao hoe nisehoan'i Jesosy tamin'ny mpianatra teo amoron'ny ranomasin'i Galilea. Nisehoan'i Jesosy tamin'ny mpianatra teo amoron'ny ranomasin'i Galilea. Raha omena lohateny ty tenin'Andriamanitra ty ry havana dia izao hoe iza no afaka hitan'i Jesosy, ary inona ny fomba ahafantarantsika fa Jesosy io. Feno fitaka mantsy ny tany ry havana. Tena maro no miteny ty Jesosy ary Jesosy. Dia azo atao ve mamantatra an'izay? Jesosy dia niseho tamin'ny mpianatra fanontelo eto. Fanontelo izy niseho tamin'ny mpianatra. Ao amin'ny 14:10 amin'ny toko 1:20 ihany, fa amin'ny 14:20 dia mivaky toy izao ny alan'i Jesosy hoe izany ny fanotelo nisehon'i Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty. Izany hoe fanotelony izany ty, fa tsy hoe voasambany akory. Dia raisintsika ny tenin'Andriamanitra i Petera ry havana dia izy ny tompo-kevitra andeha anjono, andeha hanarato azafady. Tsy nitaona izy fa nampilaza fotsiny. Eto dia efa misy fahalalam-pomangeza-be ianarana, toetra ianarana hoe rehefa andeha hivoaka, rehefa andeha hanao zavatra anankiray tsika dia tsara ny mampilaza. Fa izay fampilazan'ny Petera ny hoe andeha hanarato izay, andeha hanarato hozy izy no nandrisika ny hafa koa teny izay koa hiaraka aminao. Eto koa dia ahitana toetra hoe mifamatotra reto mpianatra reto. Raha olona tsy mifamatotra, olona mifanalavitra ry havana, raha miteny hoe andeha ho akaria dia tsy manana hiezaka, tsy manana courage, tsy manana hery-teny le olona hitenenana hoe za koa hiaraka aminao raha tsy olona efa akaikinao kokoa. Dia ny mpianatra moa tamin'izay teny izay koa andeha. Eto izany raha ohatra ka hoe jerena tsara dia i Petera ilay tompo-kevitra, Petera ilay mpitarika. Fa tsy izay ihany, nandeha izy ireo nandritry ny alina. Zavatra tsara ho marina ry havana, tsara ho marina amintsika ty tenin'Andriamanitra ty amienao an'ity taratesany tsika tsy ohatrantsika olona milamina ohatr'izao. Fa amin'ity fotoana dia tena olona anatin'ny tebotebo ny mpianatra. Olona tsy mandry loha ny mpianatra satria very fanantenana, kivy. Satria talohan'ity tranga ity dia mpianatra kivy resy very fanantenana satria hoe maty Jesosy. Hitantsika izany ao amin'ny Luka 4:20. Dia izy mbralao avy akitsika vetivety kely ao amin'ny Luka 4:20. Vakitsika Luka 4:20 izay mivaky toy izao ny alan'i Jesosy hoe nefa nantenainay fa izy no ilay efa hanavitra ny Israely, ary tsy izany ihany fa androany ny andro fahatelo hatramin'izay nahatongavany izany. Aleloia. Tena hoe nantenainay fa izy ny hanavitra, kanjo izany tsy nanavitra indray. Tena olona kivy ny mpianatra eto. Dia azo eritreretin'ny saina tsara hoe samy tsy te hisaraka ry zareo te hiaraka, fa azo ambara tsara hoe ao anatin'ny aizina tanteraka. Ny asa nandritry ny alina ry zareo ozy izy ao amin'ny 5:3 ihany tapany faharoa. Ny asa nandritry ny alina zareo fa tsy nahazo inonina.
tena hoe tsy nahazo ren'inona. Inona le alina eto ry havana? Le alina eto ry havana dia efa manambara sahady tandindon'le aizina tanteraka, tandindon'ny tsy fisiany Jesosy. Maizina isika rehefa tsy eo Jesosy miaraka amintsika, dia tsisy vokatra azon-dry zareo fa voanangiran-dratsy. Zany hoe maizina zavatra maizina zany dia maizina, tsy mahita zavatra mazava mihitsiny. Fa io Jesosy io no tara-pahazavana voanangiran-dratsy ny andro zany hoe manambara fa rehefa manana vao manomboka misy hazavana, misy fanantenana velona ao anatintsika ao dia miseho azy ilay fahasoavana. Ary revona ao amin'ny andininy fahefatra, ary noho nefa nazava ratsy ny andro dia nitsangana teo amoron-dranomasina Jesosy. Zany hoe Jesosy mitsangana eo amoron-dranomasina io mitondra le hazavana. Eto ry havana, tena hoe ny fanatrehan'i Jesosy nitsangana, mbola tsy nanao zao nitsangana dia efa misy tara-pahazavana. Raha hidirantsika lalina zany dia ny fisian'i Jesosy teo amoron-dranomasina dia niteraka fahazavana tsy kelikely, ohatrany hoe vao maraina renitsika zany rehefa mandinika ny andro sy ny alina dia jereo tsara ity tenin'Andriamanitra ity, dinio tsara ity tenin'Andriamanitra ity. Mandritry ny alina manontolo tena hoe maizina tanteraka. Jesosy eo amin'ny fiainantsika foana fa ambara mihitsy hoe manomboka mazava rehefa hoe io nitsangana eo Jesosy. Maninona moa izay nitsindratsika ry havana? Satria tsy nisy vokatra. Dia iny taratra hazavana iny no misy vokany any amin'ny mpianatra koa, satria avy eo rehefa nasiany ala manan-koanina avy dia hoe tsy manana zahay tsy tezitra ny mpianatra. Raha olona niasa nandritry ny alina ry havana ka mbola misy olona manontany koa hoe manan-koanina ve nareo? Fa maro angamba ny mety teny zavaratsy tokony ho tenenina. Fa teto ny mpianatra amin'ile modely asehon-dry zareo, amin'ile toetra tiany ampitaina amintsika dia tena mbola ohatrany hoe mitony dia tsy vitan'izany. Alatsao ny aratonareo, alatsao eo ankavanana. Ankavanana zany manambara famonjena zany ny eo ankavanan'Andriamanitra, ny toerana tsara indrindra, ankavanan'ny lakana. Alatsao, tsy ny salasala ny mpianatra dia nandatsaka. Raha olona tsy manana fahendrena lalina ry havana, tsy nandatsaka izy fa mbola ny salasala dia nahazo hazan-drano. Tena hoe feno. Satria nahoana? Satria eo Jesosy. Ny hazan-drano eto ry havana dia manambara ny voka-tsoa, manambara ny fahasoavana raisintsika sanandro sanandro. Tena mahazo fahasoavana tsy tambo isaina tsika, tsy zaka lanjaina tsika raha ohatra ka tsapantsika hoe manatrika antsika eo Jesosy. Jesosy efa eo foana, fa itsika mihitsy mila matsapa eo Jesosy manatrika eo. Ny fanatrehan'Andriamanitra ry havana, ny fanatrehan'i Jesosy eo amintsika ry havana dia tena manampy be dia be eo amin'ny fiainana, mampisokatra ny lalam-pahasoavana. Dia tsy izay ihany fa ao amin'ny andininy fahafito ary hoy ny mpianatra izay tian'i Jesosy tamin'ny Petera, ny tompo iry. Io mpianatra tian'i Jesosy ry havana no valim-panontaniana amin'ilay hoe iza no afaka hitan'i Jesosy. Samy teo samy nanao an'ilay fa tsisy tonga saina hoe Jesosy io, na dia efa nandray an'ilay tara-pahazavana azy. Raha anaraka komansomantsika ry havana, izany rano tsy joro vavolombelona fa izara kosa ny hindrana ny tenin'ny paster. Na raha anaraka komansomantsika tamin'ny sabata dia izao ny loha hevitra ngezabe isany nanaitra natao anatin'ny komansoman'izareny paster hoe ataovy mahay mity anao zahay tompo. Asa mino fa mety misy natadidian'izay tsika eto na i paster izay nizaran'izay. Ataovy mahay mity anao zahay tompo. Izany hoe ny olona ozy izy paster tamin'ny fotoana iny ny olona tena tian'Andriamanitra dia ny olona tia azy. Ny olona tena tian'Andriamanitra zany dia ny olona tia azy.
tsika izany raha tonga eto tsy noho ny fitiavantsika an'Andriamanitra dia tsisy dikany, tena hoe tsy misy dikany ny ahatongavantsika eto. Fa raha ny fitiavantsika an'Andriamanitra ny manesika antsika eto fa tsy noho ny tahotra andrakotona arabe manatsiny amin'ilay manonona anarana, dia hisy vokany eo amin'ny fiainantsika. Raha jerentsika ny olona tian'Andriamanitra sy ny tian'Andriamanitra ao amin'ny baiboly dia marobe. Ry Davida, pastera ny teny an'io, Davida, Maria Magdalena, Paoly, Petera. Tsy voatonona aloha teto i Jaona. Fa eto kosa nefa eto amin'ity ten'Andriamanitra ity dia tena atsongadiny mihitsy ny hoe aroa ilay mpianatra izay tian'i Jesosy. Izany hoe tian'i Jesosy io mpianatra nahatsapa fa eo Jesosy. Ry havana, ianao ve mahay hoe eo anatrehanao Jesosy? Za ve mahatsapa hoe eo anatrehako foana Jesosy? Indrindra fa rehefa mahazo fahasoavana toy izany verina antsika amin'ilay lohateny kely napetrakintsika teo. Iza no afaka hitan'i Jesosy? Ny valiny ry havana, izay tian'i Jesosy no afaka mahitan'i Jesosy. Inona fomba ahafantarantsika an'i Jesosy? Dia ny vokatra eo amin'ny fiainantsika. Ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika raha itsika mamaky ny fahasoavana, fanomezam-pahasoavana be dia be omena eo amin'ny fiainantsika dia eo amintsika Jesosy. Marina hoe maty Jesosy teto, fa kosa nabaribariny hoe eo aminareo foana. Na andresy ny fahafatesana izy ry havana, niseho fanotelony tamin'ny mpianana izy, ho anao. Tokony tsy salasalatsontsika, tokony hatanjaka isika hoe Jesosy nandresy. Ry havana, andaontsika hiezaka hanatratra tanjona, na dia ataoko hoe manakaikaiky toy ny nataon'i Jaona. Jaona izay mpianatra tian'i Jesosy, izay mpianatra tian'i Jesosy sady tian'i Jesosy. Vao misy tranga tonga dia fantany hoe ny tompo io, ny tompo ry. Petera, ny tompo ry. Izy indray no mampafantatra amin'ny Petera izay mpitarika. Dia izay ry havana, raisintsika izay ten'Andriamanitra izay hoe ankahirentsika izay ten'Andriamanitra izay hoe raha mifikitra amin'i Jesosy mahatsapa fotsiny ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainako andavanandro tena takiako hoe hatreho Andriamanitra dia tena hitondra vokatra be dia be eo amin'ny fiainantsika izany. Hatreho Andriamanitra dia hahatsapa fahasoavana miseho eo amin'ny fiainantsika. Dia izay ry havana ny ten'Andriamanitra zaraiko amintsika androany tiavo Andriamanitra. Mikatsa ny tian'Andriamanitra amin'ny fiainanao manontolo. Fa misy vidiny izany fitiavanao an'Andriamanitra izany. Satria efa mpandresy Jesosy, efa nandresy ny fahafatesana ny tompo, efa nitsangana izy, aleloia. Dia vonaitra sy ny dera tolotra ho azy irery any mandrakizay, aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka be dia be anao ranabavy Mahenso tanatin'izay toriteny nentinao izay. Dia Jesosy anie amaly fity dia mitombositra sy fahasoavana hatrany ranabavy Mahenso dia misaotra antsika rehetra ihany koa izay mankasitraka azy fa mampairendritra foana ny fankasitrahana izay ataonareo reny ka dia hisaorana nareo dia Jesosy amaly fity anareo ihany koa. Filazantsara ny Jaona 1:20 andininy 13 hatramin'ny 17 no nentiny ranabavintsika Mahenso nentina tamintsika tamin'ity androany ity. Atomboka amin'ny andininy 1 aloha ny anahy novakiko dia ajanoko amin'ny andininy 19 izay no idira no vakiko izany entina melabelarana ny tenin'Andriamanitra nentina ranabavy Mahenso. Filazantsara ny Jaona 1:20 ary andininy 1 ka hatramin'ny 19 amin'ny aran'i Jesosy hoe nisy ramany dia nisehoan'i Jesosy tamin'ny mpianany teo amin'ny ranomasiny Galilea. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny mpianatra indray Jesosy teo amoron-dranomasiny Tiberiasy ary toy izao no nisehoany. Niaraka Simona Petera sy Tomasy izay atao hoe Didimo
sy Natanaela ilay avy any Kana ary any Galily sy ireo zanak' Zebedy ary mpianatra roa lahy hafa koa. Hoy Simona Petera taminy, andeha hanarato aho. Hoy ireo taminy, andeha araka aminao koa izahay. Dia nandeha izy ka niditra tsambo kely, ary tamin'ny alina dia tsy nahazo ninninona akory izy. Ary rehefa nazava ratsy ny andro dia nitsanga teo ambony ranomasina Jesosy kanefa tsy fantan'ny mpianatra ho Jesosy izany. Ajanontsika eo aloha. Teto izany ny andikanan'io chapitre io ny zava-nitranga teto dia izao: tratra ny fangatsiahana ara-panahy Petera. Satria nahoana? Fantatsika tsara fa rehefa nanaraka an' Jesosy Petera dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa nahafoy ny arato sy ny sambo kely izy. Izany hoe najanony tanteraka ny fanaratoana fa lasa amin'izay izy araka ny teny Jesosy hoe hanarato olona ianao. Dia niala tamin'ny asany izy. Fa teto indray izany dia verina tamin'ny asany taloha izy. Misy hira ohatr'izay mihitsy raha ianao hoe verina amin'ny asako taloha ary soaro izy ilay hira. Verina amin'ilay hoe andeha hanarato indray aho. Hoy Petera, andeha hanarato aho. Tsika raha miverina amin'ny asantsika taloha dia izay tsika nataitra hatramin'ny fangatsiahana ary eo am-pototry ny fiverenan-dalana. Ary ny tena zava-doza dia izao: Petera moa somary mpitaritarika amin'ny mpianatra teo foana. Rehefa andeha hiverina hanarato Petera, tsisy na dia anankiray aza ny teny taminy hoe Petera, efa teo ianao ny ala, efa mpanara-dia an' Jesosy ianao izao aza miverina manarato intsony. Fa tsy izay ny zavatra nitranga, tsisy na dia iray aza afaka nananatra an'i Petera teo. Ary izaho miteny anao hoe ilaintsika misy mananatra. Hoy ilay rangahy, hoy ny pastera anay taloha, pastera tany amin'ny fiangonan-dehibe. Tsy pastera moa fa katekista, mpampianatra baiboly, mpampianatra katekômène izany. Efa lehibe, anisan'ny loha olona ao am-piangonana io rangahy io, anisan'ny loha olona ary efa tena nahazo taona. Mahay mitendry zava-maneno be izay moa izy, fianakaviana mpitendry zava-maneno be izay ry zareo. Ary anisan'ny namorona hira ao anatina firana FFPM sy ireny mihitsy ry zareo. Dia izao mba zavatra nampianarana tamin'izay nianatra katekômène. Ianao ozy izy manana foana ianao eo amin'ny fiainana. Olona anankiray ataonao ho zokinao. Ianao mihitsy mametraka. Dia izaho ozy izy nisafidy hoe pastera, ny pasteranay no niteneniko rehefa niditra tato izy: izao pastera, fantatro fa zandriko ianao, zandriko aman-taonany ianao. Mety zandriko koa ianao amin'ny fanompoan'Andriamanitra ianao pastera, fa izany olona za efa ela koa no mivavaka. Fa izao pastera, mety verambainao ny raisiko ray aman-dreniko hiteny sy hananatra raha misy ny tsy mety atao. Tena lesona ngezabe lesona teo amin'ny fiainako izany. Fa na mpitarika isika, na iza isika, raim-pianakaviana isika, manana foana ianao an'izay olona anankiray, tsy ny olona rehetra, olona anankiray omenao alala ny olona io hanitsy anao, omenao alala ny olona io hiteny sy hananatra anao. Fa raha tsy izany mantsy ny olona tsisy mpiteny sy tsisy mpananatra izany tena tsy ho lasa mahitsy, maniry mahitsy fa tsy mahitsy mivilana. Ka teto Petera tsy nanana an'izay. Tsy nisy izay olona anankiray izay afaka nanatra azy. Fa ny tena nataon'ny olona rehetra ary ny mpianatra dia teny hoe andeha hiaraka aminao koa izahay. Loza amin'ny tatao izany satria maninona? Raha Petera izany nangatsiaka ara-panahy, doziko olona izay koa andeha hangatsiaka koa hiverina amin'ny asanay taloha tsisy na dia iray. Izany mahatonga antsika mitandrina. Raha mpitarika isika dia mitandrina isika. Fa raha mangatsiaka isika dia hangatsiaka ny olona. Raha mivily isika dia mivily ny olona. Raha mijanona isika dia mijanona ny olona. Dia nandeha ry zareo. Dia niditra, nandeha ka niditra tatsambo kely izy. Ary tamin'ny alina iny dia tsy nahazo ninninona akory. Nisy tantarany verina teto. Nisy tantarany verina.
efa nandalo teo amin'ny fiainandry Petera io tantara io. Io chapitre anankiray io dia ianareo efa nahita le film le hoe une journée sans fin moa izy zay sa hoe inona? Le verina foana ny zavatra iainana isan'andro mitovy foana ny zavatra iainan'le olona anatin'le tantara. Fa efa niverina io. Efa nisy fotoana ary Petera. Halleloia. Efa nisy fotoana ary Petera any amin'ny Matitoko 4:10 any ilay havana. Efa tratra ny zavatra. Any Matitoko 4:10 any nitsangatsanganan'i Jesosy teny ambony ranomasina. Dia efa nandeha tsy io ka fa tamin'ilay tany amin'ny azafady famadiako. Le tany amin'le fotoana voalohany niantsoan'i Jesosy an'i Petera dia voalaza fa ny alina tontolo dia tsy nahazo ninina izy ka miverina le tantara. Miverina le tantara fa tsy nahazo ninina indray zareo tamin'iny alina. Any arakaraky nandehanan'i Petera hiverina amin'ny asany taloha no niporofona taminy efa tsy mety aminao io dia tsy nahazo ninina ry zareo. Ary noho ny efa nazava ratsy raha diny fefatra dia nitsangana teo amoron-dranomasina Jesosy kanefa tsy fantatry ny mpianatra ho Jesosy izany. Tsy fantany. Dia hoy Jesosy taminy, anaka manan-kanina va ianareo? Tena maly ireo kanina hoe tsia. Ary izy taminy, alatsao amin'ny sisiny ankavanana sambo kely ny anatinareo dia azo ianareo. Ka dia nalatsany izany ka tsy zakany nakanina no nihabetsahan'ny hazan-drano. Tantara efa niverina koa io. Ary hoy mpianatra izay tiany Jesosy tamin'ny Petera, ny tompo iry. Ary reny Petera fa ny tompo iny dia sikinany ny akanjo ivelany fa tsy ny akanjo izy ka nirotsaka tao amin'ny ranomasina izy. Ary rehefa mpianatra sasany nandeha atsambokely ihany nisarika ny arato feno hazan-drano fa tsy lavitra ny tany izy. Fa tokony roanjato akio ihany. Iverina eo amin'ny fanontaniana le zavatra notenenin'ny ilay mpianatra i Jauna moa zany io e. Rehefa miteny ny Baiboly hoe mpianatra tiany Jesosy dia i Jauna zay. Hoy Jauna tamin'ny Petera, ny tompo iry. Mahafinaritra be ity tena nentin'ny ranabavy maheso an'ilay toriteny hoe ahoana hozy ny ampahataranao fa Jesosy io. Tiako be mihitsy izay ny ana Mainso tena misaotra anao fa tiako be mihitsy izay fanontaniana kely napetraka tena nisitona ny saiko tena tonga dia tena nilatsaka tany anatiko mihitsy izay fanontaniana kely Mainso izay ahoana ny ampahataranao tokoa hoe Jesosy io. Nahoana kay no niteny Jaona hoe ny tompo iry. Antsika no kilalao kely. Raha ianao izao nanontaniana, inona no nahatonga ny Jauna nahita hoe Jesosy io? Nefa lavitra le toerana, lavitra le lalelana, roanjato akio, lavitra izany, lavidavitra izany. Ahoana no nahafantaran'ilay mpianatra ito hoe Jesosy io? Ahoana no nahafantaran'ny Jaona hoe Jesosy io? Raha nareo mandinika izany izao, atao mba hilalao kely tsika mba handray anjara kely nareo mba hanoratra ahoana no nahatonga ny Jauna nahalala hoe Jesosy io. Alleluia. Afaka mamaly nareo norasitsika paozy kely ray 15 secondes isotro rano kely sady mba misy fotoana eritreretanareo kely ndoary anareo ny fitenenana afaka manoratra eo nareo raha misy soratana. Alléluia. Afaka tsy manoratra koa nefa. Dia si j'adore fa tado tapaka ny fandarana. Ahoana no nahafantarany Jauna hoe ny tompo iry? Satria Jauna mpanakaiky an'i Jesosy foana dia tonga dia fantany nahavilavitra azy. Efa tsara aloha izay misaotra ny marinaty anana indray anjara. Hoy tsotro hoe satria fantany taompony mety tonga dia nangorisina sy ny dobodoboka amin'ny fony dia tonga dia fantany tsara koa izao izay zavatra izay. Jesosy ilay niteny hoe alatsao amin'ny ankavanana ny rato tena misaotra ny linahy. Alleluia. Satria maninona? Zavatra efa nitenen'i Jesosy io, zavatra efa niverina io. Ary le vokatra tamin'ny voalohany. Zany toa izany
misaotra ny linahy koa ny namaly fa tonga de izy mpianatra io tena ity le zavatra ndre mandeha satria akaiky ampohan Jesosy izy de tonga de fantany hoe ely any amin'ny ariny eny tsara koa zay eto ma tsisy hoe valiny diso na valiny marina fa za miteny hoe tena tsara koa le valiteny zay alleloia mameko ny valiteniko masinareo rehefa avy eo de hoy lovilitina hoe ny tara-pahazavany alavitra eny ny famirapiratany mety zay koa no ny herin'ny fanamasina tamin'ny Jauna nafantarany azy hoy Berta misaotra ny Berta satria mitovy tamin'ilay fotoana nitsangatsanganan'i Jesosy teny ambony ranomasina foana fony izy mbola velona de nisy fihetsika mitovy sady tonga de fantany tsara koa zao zay Erika misaotra anao ny fitiavana ao anatiny misy ohatran'ny sentiment ina ore sentimenti inona zany ny dikan'izay enoy ary tofon'ny hetsika nataony alatsao akavana akavana de famantarana koa hoe avy amin'Andriamanitra misaotra ny sandola sensation alleluia hoy izy Jesosy noheriko hoe fantany satria akaiky azy ohatry ny ray aman-drenitsika na reta-po na lavitra za fantatra ndry tsara be daholo zany tsara be daholo le valitenina tsara be mahafinaritra be mihitsy le valiteninareo misaotra anareo amin'ny fandraisana anjara fa tena mahafinaritra ny fandraisanareo anjara re tsara misy valy vitsivitsy fa le zahako no tena voalohany indrindra de araka ny teniko taminareo hoe any amin'ny Matio 7:10 any misy fotoana tratran'ny olana ny mpianatra de rehefa tratran'ny olana nandalo fotoatsarotra de tonga Jesosy any amin'ny Matio 7:20 andininy 7:20 any de voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ary noho nahita azy nitsangatsangana tambony ranomasina mpianatra de raiky toraka nanao hoe matotoy io de niantso izy ireo no mitahotra ary Jesosy niteny taminy niaraka tamin'izay matoky za ihany aza matahotra le zavatra nitranga zany misy zavatra mitovitovy ohatry ny efa nitranga ny verina fa no manakaraka an'izany tao anaty fotoatsarotra ndray koa mpianatra teto satria ny andro alina mihitsy koa moa zany no andro alina mihitsy koa moa zany no fanjonony amin'io matory ny trondro dia nisy ohatry ny telepatia satria nisy fitiavana fa maro izy Erika tsara koa zao zay efa fakazara tamin'i Jesosy Jauna efa zara teo andriany de tonga de tsapany tsara be daholo le valiteninareo fa misaotra anareo alleluia fa izao koa havana apiko kely zany le apiko ny anahako tenin'Andriamanitra ny amin'ny salamo 110 salamo 110 andininy 120 de milaza toy izao vaky toy izao minaran'i Jesosy manao hoe atsoy aho amin'ny andro fahoriana de hamonjy anao aka amin'ny voninahitra ianao andro fahoriana io ary hatramin'izay rehefa nitojo andro fahoriana ny mpianatra de Jesosy rery sisany io Jesosy rery sisa no tonga eo ray zay atsoy aho izy amin'ny andro fahoriana de fantatry Jesosy fa tena ao anaty andro fahoriana ny mpianatra ny andro alina ny ara-panahy reraka miara-nofoko tsy nambininy de tonga Jesosy ary izao koa mahavariana fa avy lavitra dia tady eny ny mpianatra fantatry ny mpianatra ny feo any na de avy lavitra ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jauna 10 andininy 5 alleluia Jauna 10 andininy 17 mivaky toy izao manao hoe ny ondriko mihaino ny feoko ary zaho malala azy ary izy manaraka ny ondro teo de mahafantatra ny feo na lavitra manakanina va ianareo ianao io zao vo avy lavitra de fantatry ny olona akaiky anao inona ny mahatonga ny olona hiteny hoe nitompo iry inona zao ny olona tonga hoe izy vizy ando malala iry na Erika Raky iry
satria misy zavatra tena hitovizany amin'ny erikaraka ary olona efa zatra anazy any afaka mampantatra na ela lavitra teny ary nisy taminareo namaly an'izay zay kiza taminareo to ambony tany namaly an'izay fa fantatry ny mpianatra ny feoany ny ondry no mpianatra Jesosy no mpiandry dia fantany ny feoany na dia avy lavitra azy. Aleluia. Ny ondriko mihaino ny feo fa za mahalala azy ary izy manaraka. Tiako ny zavatra anankiray tena tonga dia natsapahan'ny mpianatra hoe Jesosy io. Inona ny fanontaniany Jesosy? Ny fanontaniany Jesosy voalohany. Vao nipoitra zany Jesosy dia hitan'ny mpianatra ry misy olona ry fa mbola tsy fantany. Tamin'ny voalohany zany nanontany misy tany amin'ilay Jaona tan'ilay Matteo 7:20 hoe matotoy io. Satria tsy misy afaka hitsangana eny ambony rano afa-tsy ny matoto. Afa-tsy fanahy. Dia Jesosy afaka mitsangana eny ambony rano. Afaka mandehandeha ambony rano. Fa tiako ny tena anankiray nahafantaran'ny mpianatra tena Jesosy kosa io. Ny teny voalohany tenen'i Jesosy vao mipoitra izy dia hoy izy anaka manan-kanina va ianao. Hitanareo ry havana? Fantatry Jesosy ny alehan'ny mpianatra iny fa tsy andeha hitsangatsangana akory. Betsaka ny zavatra ilaintsika eo amin'ny fiainantsika. Fa inona ilay ilainao eo amin'ny fotoana io? Ilain'ny mpianatra amin'ny fotoana io tsy botifotsy na rano na fa hitady trondro, hitady hanina. Jesosy dia tonga dia mampiasa ny sainy manahirana azy voalohany dia manontany izay zavatra manahirana anao voalohany indrindra. Jesosy tsy andany manana kiraro ve nareo any? Manana maillot de bain ve nareo reo? Fa inona tonga dia fantatry Jesosy inona kay no manosika an'ireto mpianatra eto tonga ety hanina trondro. Dia hoy Jesosy hoe manan-kanina va ianareo. Dia efa tonga dia fantatry Jaona hoe iza ny olona tonga dia mahalala ny zavatra ilaiko androany amin'izao ora sy fotoana izao ary afaka manome anahy izany. Any amin'ny mpitsarana misy teny anankiray mahafinaritra be izay Pitsara 7:20. Pitsara 7:20 andininy 20. Ny amin'ny tantaran'ny mponiny Gibea izy ity. Pitsara 7:20 andininy 20. Dia hoy ilay lehilahy antom-panahy anaran'i Jesosy fiadanana aneo anao aoka ho adidiko izay rehetra ilainao fa aza miandry foana ao an-kiasa. Aoka ho adidiko izany hoe manolo tena handray adidy ho adidy ny zavatra izay ilain'ilay vahiny. Zany no tadidina zany no toetra n'Andriamanitra ry havana. Tena tonga dia hoe hiezaka izy hiadidy ny fiainanao. Ny zavatra ilainao. Inona nataon'i Jesosy teto? Manan-kanina va ianareo. Fantatry Jesosy fa hanina no ilaindreo. Amin'io fotoana io, inona no mahahory andreo? Hanina. Tsy hoe amin'ny andro fahoriana ary izao koa omeko anao izay ilainao. Halleluia. Aoka ho adidiko izay rehetra ilainao. Manan-kanina va ianareo? Ary hoy izy ireo namaly io. Tsia. Dia hoy Jesosy tsy avelako hory an'izany nareo. Alatso amin'ny ankavanana fotsiny ny aratonareo dia azo ianareo. Dia nalatsa an'izany ka tsy zakany nankarina ny abetsahan'ny azan-drano. Salamo 3:20. Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory aho. Inona ny mahory azy eo? Trondro. Iza ny mpiandry azy? Jehovah ny mpiandry azy. Dia hoy Jesosy izay ve ny ilainareo? Alatsao amin'ny sisiny ankavanana fotsiny ary dia hita tena azo trondro be dia be ry zareo. Tsy ilaitra nankarina ary izao ny zavatra nitranga. Teo amin'izay ny vakivava i Jaona niteny hoe nitompo iry satria maninona? Ny lanjan'ilay arato dia nitovy tamin'ilay lanjan'ilay arato ilay saikatritra tamin'ny fotoana voalohany nionany tamin'i Jesosy. Halleluia.
tonga to zisitsona hoe jesosy any no mahavita an'izany, jesosy any no mahavita an'izany. Ary zao ihany koa voaniakatra teo an-tanety izy dia nahita afinarina teo sy hazan-drano teo amboniny arim-bova. Ary io jesosy taminy analao hazan-drano amin'ireo voahazonareo teo. Zany hoe zao zany jesosy tsy niandry ny mpianatra nahazo hazan-drano vao ihinana, fa zareo mbola niady mafy tsy nahita tery jesosy efa nanomboka nanatono. Dia ianao mitotototo mangatabavaka sy miandro valim-bavakely aminy efa misy andrahoany jesosy ao amin'ny amoriny eny. Alleluia. Jesosy efa nanomana ny tsara indrindra, alleluia, ho an'ny mpianatra. Tsy niandro ny trondro ny mpianatra zany Jesosy, fa Jesosy efa nisahirana meloa. Jesosy efa nikarakara meloa mba hitsenana ny mpianatra. Ny fitahinana entin'ny azo ny mpianatra an'ny mpianatra iny. Fa Jesosy efa nanomana ny tsara indrindra omena ny mpianatra. Io Jesosy hoe za hisahirana ho anareo. Isaia 46:4. Fa hoy Jesosy hoe evenareo fa miova ve za fa na dia mandra-pahantitrareo aza dia tsy miova, ary manana mpafototra ny volonareo dia za ihany no hisahirana mitondra anareo. Zany nanao dia zany hitrotro. Eny za ny hitondra sy hanafaka. Hitanareo, ny mpianatra mbola sahirana nitady izay ho an'azy ery, Jesosy efa nisahirana ho an'ilay mpianatra. Tonga teo ny mpianatra tsy mila nikiko trondro tsony, fa efa nisy teo ary tsy trondro ihany fa trondro sy mofo hoy ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Ianao mbola eo mpiazakazana amin'ny ty alina ty zany hoe tsy ahita tory mihitsy ianao hoe ahoana ty problème ty, ahoana ty olona ty, ahoana ty zavatra ho avy ty. Matory. Fa ianao matory io, Jesosy efa manatono an'ilay tsara indrindra ho anao rapitso. Halleluia. Dia azakazaka ianao rapitso andeha hiasa hitady vola sy ny sisa. Jesosy manan-kanina va ianareo? Dia mety ho izay hoe tsisy Jesosy. Jesosy avia ty efa nandrahoako. Halleluia. Ary ty koa anankiray, nisy anankiray taminareo sa rokoa ny teny teo hoe nafantarana ny mpianatra koa hoe Jesosy io dia nisy ohatry ny karazana ohatrany hoe nisy toe-po. Halleluia. Any amin'ny Luka 4:20 any dia misy nivakin-drana bavy teo moa izy. Luka 4:20. Andiny 20 nivakin-drana bavy mahitsy fa za mankina andiny 2:30. Luka 4:20 andiny 2:30 dia niresaka hoe izy tsy nangorakoraka va ny fotsika. Raha niresaka tamintsika teny an-dalana izy ka namoaka ny hevitry ny soratra masina. Reo le olona roa lahy andeha hidina tany amin'ny andeha hoakany amin'ny vohitra atao hoe Emosy. Dia le niresaka teny an-dalana ny ampahafantesan'i Jesosy dia Jesosy efa miaraka amin'ny zareo. Fa tsy fantany mihitsy hoe Jesosy. Dia ve tsy hita Jesosy? Fa nampahafantaran'ireo olona ireo hoe Jesosy iny. Raha miresaka amin'ny rakoto izy na rabe dia miresaka fotsiny ihany. Mialatsiny nareo fa misy mankititika izay foana ireo koa mialatsiny ohatrany ary fanantana. Hatramin'izay miresaka amin'ny rabe na rakoto na rasolo. Mialatsiny raha misy rasolo eto. Tsy maninona ohatry miresaka hatrany. Fa ny zavatra mba tena ny mariany zareo rehefa tsy hita intsony Jesosy dia nafantarana hoe Jesosy io. Dia niresaka izy tsy nangorakoraka va ny fotsika. Vao miresaka amin'ny Jesosy fotsiny zany ohatra dia mangorakoraka ny fo. Vao eo fotsiny zany Jesosy tonga dia mangorakoraka ny fo. Ary vao tery amorony ranomasina Jesosy dia nangorakoraka ny fon'ny mpianatra. Tsy haiko iza taminareo nanoratra an'izay teo. Mahafinaritra be mihitsy misaotra anareo amfandraisana anjara. Vao ery zany Jesosy dia ny fony efa nangorakoraka. Dia fantany fa Jesosy io. Tsy Kristy sandoka io. Ny Kristy sandoka tsy mampangorakoraka fo zany. Ny kozahan'i Jesosy mety mitovy tarehy aminy fa tsy mampangorakoraka fo. Ny rahalahin'i Jesosy mety mitovy halava sy tsanganana sy tarehy aminy fa tsy mampangorakoraka fo. Fa Jesosy rery ihany ny ahafantaranao hoe Jesosy io ny tompo ery dia satria mangorakoraka ny fonao. Ho tsapanao zany amin'ny sabatsika angataka an'izany hoe Jesosy tiako tonga eto ianao. Ny ahafantaranao hoe fa tonga izy tonga dia mangorakoraka ny fonao. Tsy hisy na dia ray amintsika
ao anatina fahamainana sy fangatsiahana amin'ny sabata ao anaty commencement fa tonga dia vao miditra dia ho tsapanao fa Jesosy ny voatsika dia angorakoraka ny fonao. Aleluia. Dia rehefa tonga izay dia vao tafakalitena tanety izy dia nahita hafinarina teo sy hazan-drano teo amboniny arymofo ary hoy Jesosy tamin'ny analao ny hazan-drano izay vao azonareo teo. Dia niakatra Simona Petera ka nosariana eo an-tanety ny arato feno hazan-drano vaventy 350 ary dia na dehibe tahaka izany ary izy dia tsy tritra ny arato. Itiako ny tena zavatra anankiray saika voadingantsika ery ambony ery. Rehefa niteny Jaona hoe ny tompo iry dia zao nisy fiatsika anankiray natao Petera. Ary noho nyreny Simona Petera amin'ny fahafilotsika izao. Ary noho nyreny Simona Petera fa ny tompo iny dia sy kinany ny akanjo ivelany fa sy ny akanjo izy ka nirosika teo amin'ny ranomasina izy. Izany hoe zao zany ny tompo iry ozy ny mpianatra andotsika ho ely sady mbola sitina le arato fenotrondry any. Fa lesona be atsika koa ty toetrany Petera ty. Voanareo fotsiny izay io Jesosy. Ingeny namparelo anazy. Ingeny manana ny fony. Sary lasa zavatra tsisy dikany tamin'ny Petera le trondro. Nefa io ny voan'ny trano dia anarato any. Profiny tiana lazaina amin'izany tsy niofo ny fitiavan'ny Petera an Jesosy. Tsy niendaka ny fitiavan'ny Petera an Jesosy. Fa raha ohatra izy tratra ny fangatsiahana ara-panahy, tratra ny ohatry ny fahatso-panantenana dia andeha izy anarato. Trondro ny tanjony ao. Fa voafatana io Jesosy ry ny tompo iry nahita zavatra tsara lavitra noho ny trondro iray arato i Petera ry arato. Tsy ny raharaha iny ny trondro. Ary tsy niandry ny mpianatra andeha amin'ny ritma amin'ny mpianatra izy hoe andeha ho voizina ny lakana fa tonga dia nisaoty izy ary tonga dia nilomano i Petera ry havana malala. Hitanareo zany hoe ny fiverenana ny fangatsiahana Petera no mitarika amin'ny mpianatra. Rehefa tonga ny fiverenana amin'ny Jesosy, rehefa tonga ny fiverenana amin'ny ara-panahy, mbola Petera indray koa ny lohalarana. Tsy niandry nizan'izy izy fa nataony fotsiny izay sikinana dia tonga dia lasa izy lomano ka tinazy mihitsy satria nahoana tsara ny miverina amin'Andriamanitra. Asendrasendra tratran'izany fahatsoam-panantenana ara-panahy zany ianao. Asendrasendra tratran'izany fangatsiahana ara-panahy zany ianao amin'izao fotoana izao. Mpahazo antsika olombelona zany. Petera tratran'izany. Fa ny zava-dehibe dia ny fiverenantsika ara-potoana, ny fiverenantsika aingana. Ataovy ingeza lavitra noho ny vitesy ny verenanao lalana, ny vitesy iverenanao amin'ny Jesosy. Aleluia. Dia ho hitanao fa anisan'ny mpianatra tena omban'ny fanamasina andeha lavitra ho feno hery sy ho feno ny fanatrehan'Andriamanitra izasy anao. Ry havana, teny aminao androany efa fotoana firoboantsika anaty rano zao, dao hiverina amin'Andriamanitra, dao hiverina amin'ny Jesosy, akaiky Jesosy. Ho tahin'ny tompany antsika rehetra mino fa voarainao izay hafatra izay. Aleluia. Raha voarainao izay hafatra izay dia andao antsika izara fahatsapana tsara. Ahitanao hoe tena voarainareo ve ny hafatra? Sotra ny ranavavitsika maheno sotsika atao anatin'izay fizarana fahatsapana toriteny mamy be izay. Jesosy anie ampahery anao, Jesosy anie ombanao. Ka andao ary tsika izara fahatsapana avy hatrany ry havana malala. Io ny kantoko radio akiradio. Raha misy aminareo maniry izara fahatsapana dia miantso amin'ny messenger izy dia tonga izy dia ampidirina amin'ny vata eto dia asiana sary dia aorian'izantsika tonga dia hieno hira. Angatahana mba tonga dia anisy ireo inona hira hitanareo mety amin'izany toriteny izany. Hira anankiroa voalohany miditra eo dia izay no safidianantsika. Aleluia. Dia izay misy mifidy enina voalohany izay tonga voalohany amin'izany hira izany dia izay no izay ravana no hira ataontsika. Alefa sara ny proposition hira anareo izay roa miditra voalohany ny safidianantsika. Mandrapatonga an'izay aloha. Aleluia. Andaloantsika piditra olona izara fahatsapana. Andao aloha ampidentsika raha navavitsika marina tiana. Ny tompo marina tiana inona ny azonao ambara anao ny fitenenana.
Tany tompo pasitera ny tena nakasika anahy andrany hoe mila mitady namana sy olona foana zany tsika mpiteny atsika na hoe mpanintsy atsika mba ho marina trano tsika rehefa ohatra hoe sanatria tonga fangatsiatsahana dia ny olona iny afaka mitarika atsika indray hoe mamerina na hoe raha misy zavatra tsy mety atsika dia ny olona iny tena hoe afaka miteny atsika hoe izao no tsy mety ataonao, mety ho zandronao io mety ho zandronao ara-panahy fa tena tsy maninona fa hoe rehefa mampijoro atsika. Dia faharoa manaraka an'izay hoe tsika satria olombelona dia ohatra miteraka tsika dia mety ho tratran'ny fangatsiatsahana ara-panahy fa ny tena important indrindra dia hoe mahay miverina aingana tsika vao mahay mihita vao mahatsapa hoe eo ny tompo dia tena miverina ara-potoana tsika mijoboka aingana milomano aingana manatona ny Jesosy dia fahafantarana ny Jesosy Kristy koa izany tena ohatry ny hitako hoe nakasika be anahy tao anatin'ilay tofiteny satria ohatran'ny hoe nampametraka fanontaniana anahy koa izany hoe raha sanatria izany ilay mpitondra tsy mahafantatra tsara hoe iza dia Jesosy Kristy dia tena hoe mety ho very ihany hoe olona tarihana mankasitraka mety pasitera dia mankasitraka azy Jesosy manisy koa. Alleluia, mankasitraka anao indrindra raha nampahamarinay aty anahy amin'ny fizarana fahatsapana dia Jesosy hamaly fity dia mitombosa sy fahasoavana hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia, amen. Ndao pitra olona hafa manaraka indray atsika izara fahatsapana manaraka. Alleluia, dia rehefa ao izy dia mitsika azy ny fitenenana. Alleluia. Na izao zany raha latozo inona ny azonao ambara androany inona ny azonao lazaina anao ny fitenenana. Zao tsika rehetra misorabetsaka pasitera na amin'ny fitenenana ny tena nahakasika anahy dia ilay nitenen'ny pasitera teo hoe Petera nitarika ny olona miverina alana fa Petera ihany koa no nitarika ny olona indray miverina tamin'i Jesosy nitodika tamin'i Jesosy indray izany dia hoe ny vitesy niverenanao lalana nangatsiahanao ara-panahy dia tokony mbola hihoatra ny vitesinao anatonanao any Jesosy. Alleluia. Dia tena nakasika anaky hoe tsy nitarahin'i Petera sy trondro fa nahita tsara no trondro izy. Alleluia. Dia Jesosy tena zava-dehibe taminy dia najanona ny tena trondro fa tonga dia lasa izy dia tena nakasika iny tempon'ny Petera iny. Dia tena nakasika anaky hoe to dia fantam-pianatra ilay izy satria nangorakoraka ny fony fa dia fantany hoe Jesosy izany. Alleluia. Dia tena fantany koa hoe tena hoe efa mifakazatra tokoa dia fantany hoe Jesosy tena ambony sambo mandeha eny ambony rano miteny anazy dia efa misy zavatra tsy ampy aminy tena hoe foana Jesosy dia to dia izany inona tsy ampy sakafo enona hoe ohatsy hoe kiraro na inona anatin'i Jesosy to dia sakafo fantany hoe tsy ampy sakafo dia mahalala fantany ny tsy ampy amin'ny mpianatra. Dia fantany koa dia fantam-pianatra koa hoe Jesosy koa rehefa tonga dia mifankazatra koa Jesosy koa rehefa tonga dia amin'ny fahoriana dia hoe tsy hoe amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao dia tena amin'ny fahoriana tokoa mpianatra dia tonga koa Jesosy. Dia tena mahafinaritra ny fifandraisana po tamin'i Jesosy sy ny mpianatra. Alleluia. Dia teny Jesosy daholo. Alleluia, mankasitraka indrindra anao raha latojo dia mankasitraka ny amin'ny fizarana fahatsapana dia Jesosy hamaly fity anao dia samita iny tompo misaotra tojo maherezatra ny hatrany. Mbola misy olona hafa izara fahatsapana ampandrosotsika indray manaraka. Alleluia, ampandrosotsika indray ny hafa izara fahatsapana manaraka. Misaotra nareo fizarana fahatsapana mamy be mihitsy. Alleluia. Andao ary metsika fitenenana indray raha nabavy ny arda tahiny Jesosy ianao inona ny azonao ambara androany ianao ny fitenenana. Tahiny Jesosy pasitera, tahiny Jesosy atsika rehetrarehetra mankasitraka pasitera na amin'ny fitenenana. Ny tena mba nahakasika androany ny toe-pon'ny Petera. Petera teto nadia tratran'ny fangatsiahana ara-panahy izy taloha niala amin'ny le asan'le mpanaratriny olona niverina amin'ny mpanaratra zan-drano dia rehefa tonga Jesosy
dia rehefa fantatry Petera fa Jesosy avy lavitra nefa ilay hazandrano ny ampanahirana izy teo dia efa nahazo hazandrano betsaka izy nefa rehefa tena fantany Jesosy ilay niteny dia tsy jireny tsy nahoany foky ilay hazandrano betsaka be io ny mpianatra reo fa mbola manintona ny hazandrano fa izy dia efa tsy niraraha amin'ity hazandrano ity dia nandeha nanatona Jesosy tena mba mahakasika be izy na dia tratran'ilay fangatsiahana ara-panahy izy nitariky ny mpianatra izy rehefa nangatsiaka ny ara-panahy tsisy nanohina tsisy nananatra izy dia nanaraka fo ny mpianatra rehefa mbola izy koa mbola tsy olona namerina izy amin'ny Jesosy fa mbola izy fo koa nitarika ny mpianatra niverina izy koa tena nakasika anahy dia mankasitraka anareo dia teny Jesosy. Alleluia be mankasitraka indrindra anao rahavavy Zinardata amin'ny fizarana fahatsapana mamy be dia Jesosy amaly fity dia mitombo ositra sy fahasoavana hatrany hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Mbola misy olona iray hiditra farany ao ampandrosotsika indray ary ny manaraka izy indray ary manaraka ao nareo ampandrosotsika na vavisika Ingvina Rodriguez. Ingvina Rodriguez izy ny azonao ambara anao ny fitenenana. Mankasitraka pastera mamy fitenenana dia manao ny fahitanan Jesosy amintsika rehetra. Mankasitraka anareo nenadakony amin'ny ten'Andriamanitra efa voalazalaza teo aloha teo daholo moa ny zavatra tena nakasika fa tena ohatran'ny hoe nandona be foko mihitsy ilay hoe Petera izany vao nahafantatra hoe ny tompo rivo na enana iny dia ilay izy tonga dia lasa nyloboka ny lomano lasa natao zavatra tsisy dikany taminy intsony ilay trondro izay nahory anazy dia hoe ito izany tena tokony hananantsika mba tena angatahana mihitsy atao tombavaka mba nanaty eo tahaka an'izany. Dia izay no tena nakasika pastera nakasika be daholo efa voalaza teo daholo fa izay zany tena songadina be mihitsy dia mankasitraka indrindra tahiny Jesosy. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao dia tahiny Jesosy ihany koa dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo Ingvina Rodriguez. Alleluia. Tsy mahita hira soratanareo fa aloha za teo dia izany ny olotra hira nyty ary misy hira izay ho ataontsika angatana ny tompona ndraiky to dia ilanceny zoom fa nivavakantsika aorianan'ity hira ity. Ndao antsika ity ho voninahitr'Andriamanitra dia iangaviana tompona ndraikitra to dia ilanceny zoom isika kosa hivavaka aorianan'izany hira izany. Alleluia. Dia mino finaritra ary isika menakavy saotranareo amin'ny fizarana fahatsapana Jesosy amaly fity. Alleluia. Amen. Nandawanao awatizay Lechao faniaran lalanao Tsy feno famindrenao Lesy anao dia tsy nandao Teo fony anao hitantanay Ayuta quatizai Haju fatimeni jawa Fananira tirau Tiai nunipimau Nesse mal de tirandau Fura
Chifadiso, Sinepamela, Mamukisau, Tujanila, Iferimo, Isalino Saraka. Mario Sakapanai Sai Tala Sai Jai Amtiaramba Isiki Chanao Kadia di Sukumbavela Misura Misura Mifan Nyai Chifadiswa Tienpamela Mamukisau Itujanila Iferimo Isalino Saraka Samiro Saraka Iselina Samiro Saraka Iselina Saraka. Maina Jesosy misaotra amin'ilay zay Jesosy tamin'ny fotoan'androany izay tanteraka teto. Na dia teo aza ny fatapahana antsika an'izy dia ny fahasoavanao dia tanteraka soamantsara ny fandarana ho anao irery ny voninahitra isaorana anao zany. Dia mankasitraka Jesosy ny amin'ny zavarehetra izay nataonao miara-ny asa nahatotosa izao fandarana izao. Isaorana ny fanahinao masina ny teny napetraka ao tao am-bavanay na dia votsabava sy tsy mahay mitory teny sy tsy mahay manambara ny teny aza dia noho ny fahasoavanao dia voalaza ny hafatra. Tahio Jesosy ny teny izay nitoriana teto androany ho tahaka an'ilay vonafafy izay fanoharana nataonao ka ady nisy aza ny toeram-pahefatra izay namono antoka dia nisy ray apa-efatra izay nifafy teny amin'ny tany tsara ary renao nitondra vokatra na amenona izay mety fatiantoka rehetra. Jesosy io io zany teny izany mba tsy ho very an-dalana fa tsy voatsainiko ny vorona-piasa fa tena hoe aniry aty anatin'ny filetsiray avy ary dia amoa avy zato eny arivo tsy manam-pataperana dia hiboiboky ho loha rano ho fiainana mandrakizay. Dia volisy Satana sy ny fonony dia afaritra amin'ny rano afaka anelingelina sy hitsakana n'izany teny izany tsy toetra anatin'ny fonony olona, tsy anangana ny fonon'ny olona
fampitombo finoana tsirairay avy anay izany teny zany misy saotra Jesosy malalo iterany azy ny saotra tsy mivoninahitra dia efa anao hatramin'izay dia mandrakizay halleloia amen nao ampandrotsika na rahantsika Jonathan hivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao anao fitenena Jonathan mankasitraka pasteur name fitenenana dia hiaraka hivavaka ary tsika eny Jesosy malalo misaotra betsaka anao Jesosy ny amin'izany teny nomenao zany Jesosy fa dia tena hoe aina ho anay tokoa Jesosy mampahery anay foana ny tenao ary mampianatra anay foana dia misaotra anao ny amin'ny fahatotosan'ny fotoana teto Jesosy androany dia ankehitriny Jesosy dia mitondram-bavaka ny firenena indray hitanao Jesosy ireo malagasy tena mety araka n'izany toriteny zany tahaka ny nazo amin'ny Petera Jesosy mety betsaka an'ireo malagasy mety hoe mangatsika ara-panahy Jesosy amin'izao andro faran'izao mantsy dia tena hoe mangatsika dia variana ny olona mitady vola variana ny olona manao zavatra hafa dia manadio ny fiarahana aminao Jesosy fa amin'ny alalan'izao vavak'izao indray ny Jesosy mba tena hiverina aminao ireo malagasy mba tena hitodika aminao Jesosy ireo malagasy toa anay Jesosy satria tena hoe aminao any Jesosy ny mahatsara anay aminao any Jesosy misy ny fiainana ary tahaka an'ilay toriteny teo mihitsy Jesosy raha nahita ireo mpianatra ianao Jesosy dia nanontany ianao inona ozy izy ianao tsy ampy aminareo inona manona anareo fantatrao Jesosy hoe inona zavatra mahory an'ireo malagasy ireo dia tena ho iteny an'izany Jesosy dia ao aminao any misy an'izany Jesosy malala tsisy olona afaka hanteranay tsisy olona afa mavita an'izany fiainana izany fa ao aminao any Jesosy ao aminao zay Jesosy ampy ny zavatra rehetra bokisoa zay Jesosy ao aminao atsiory ny zavatsoa zay Jesosy miaraka aminao dia atao fitsapan'ireo malagasy ireo zany Jesosy dia tena hoe hitodika aminao hiverina aminao hiverina amin'ny fitiavana voalohany Jesosy tena ho tianao tahaka ny Jaona Jesosy nalala izy nalala ny tao anatin'ny fony tao raha nahitanao satria ny tao Jesosy ny fifandraisana dia tena hoe hifandray aminao tokoa ireo malagasy tena ho tianao tokoa ireo malagasy ireo Jesosy tena hanompo anao Jesosy tsy amin'ny vava fotsiny ihany fa tena amin'ny fo manontolo Jesosy dia amin'ny anaranao nanaovako an'izany vavaka izany voninahitra dia anao irery ihany Jesosy tsara indrindra halleloia amen halleloia makasitraka indrindranao raha Jonathan tamin'ny vavaka mamy dia Jesosy amaly fitianao dia mitombotra sy fahasoavana hatrany misaotra betsaka koa endrina mba maheso tamin'ny toriteny mamy be Jesosy koa amaly fitianao mitombotra sy fahasoavana hatrany mahaiza foana miasan'ny tompo toraka izany koa zay adinona Maria Hortensina tamin'ny vavaka fanombohana dia Jesosy amaly fitianao dia mitombotra sy fahasoavana hatrany misaotra anao rehetra koa izay nizara fahatsapana teto ary tsy adinona rehetra izay tonga niaraka taminay teto any an-tokantrano amin'ny toerana samihafa tany Jesosy amaly fitianareo ary raha mbola sy tonga amin'ny lanitra Jesosy ka tahiny tompo venena soamatsara tsika dia eo netrarehetrika rapitso amin'ny valona sasany manomboka aloha fandarantsika rapitso satria mbola eo mampionona hitondra ny fandarana misy andrata dia dimbiasako anatin'ny vavaka fiambenana samby tahiny tompo daholo akila2point radio12345.com akila2point12345.com fa anao minonjapeo akila2 misy totensaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo rarina samby tahiny tompo daholo amen